baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ity anio ity. Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako, ny namanao Richard Andrianjatovo. Finaritra e! Hitantsika tamin'ny lasa ny amin'ny hoe Jesosy Kristy io dia Andriamanitra feno, ary nanaraka izay dia hoe olombelona 100%. Dia hitantsika teo ny antony nilazana tamintsika fa izy dia Andriamanitra, ny anarany, nisy ihany koa fanambarana, ny ambaratongam-piainana, ny ainany. Ary nampatsahivana tamin'izay fotoan'izay fa tena fitiavana tanteraka ny antony natongavany teto. Ka amin'ity anio ity isika dia hojerentsika ny hoe inona moa zany ireo soa tamin'ny natongavan'i Jesosy ho nofo. Mialohan'izay dia aleo sika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotra fa nomenao anay ny teninao, nampahafantarinao tamin'ny alalan'ny soratra masina ny mahakasika an'ilay Jesosy Kristy, persona iray tao amin'Andriamanitra telo, tonga nofo. Na dia Andriamanitra ary izy, dia nafoy ny fiankofan'ny anjely. Fa nanaiky hitovy aminay izy, kanefa nanaiko latsaka ambany noho izahay, maty noho ny hafarany. Kanefa tsy voazo ny fahafatesana izy fa nitsangana. Koa amin'ity anio ity dia mety izy ianao mba hanome anay ny fanana masina, ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, miaraka amin'ny famelana ny heloka. Amen. Inona moa zany no soa tamin'ny natongavan'i Jesosy olombelona? Satria izy izay sady Andriamanitra 100% no olombelona 100% no afaka atao tsy mpanohizana na tetezana mampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra. Dia tsy maintsy natao izay nahatonga azy ho nofo. Izao no voalazan'i Jaona 3:2-3. Ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy, ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary ny Jaona 1:5 dia miteny toy izao: ary koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Azontsika ampitaina amin'izay voalazan'ny Genesisy 9:20 zay. Genesisy 9:20, noho ny nanofy izy, ka indro nisy tohatra niorina tamin'ny tany, ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Iny tohatra iny dia mampiseho an Jesosy sy ny asa-panavotana ataony. Noho ny am' Jesosy dia afaka mitohy indray ilay tapaka teo amin'ny Adama sy Eva, ilay fifandraisana tapaka teo amin'ny Adama sy Eva. Nahita tohatra i Jakoba, dia ny anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo. Jesosy Kristy sy ny asa-panavotana no aseho amin'iny tohatra iny. Amin'ny alalan'i Jesosy no afaka mampifandray ny olombelona amin'Andriamanitra.
Manaraka izany dia izy koa nampiray ny olombelona rehetra. Azonao ve zany? Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahana mampiray ny olombelona rehetra. Araka ny voalazan'ny Efesianina 2:2-20. Efesianina 2:2-20. Ary ampihavana antsika roa tonta ho tena ray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana. Hitanao amin'izany fa rehefa tonga nofo Jesosy dia afaka mifandray amin'olombelona Andriamanitra, afaka mifandray amin'Andriamanitra n'olombelona. Ary tsy vitan'izay fa sika samy olombelona, tsy misy intsony zany hoe jiosy, jentilisa, andevo, tsy andevo, amafisy ny Efesianina 3:9 zany. Hoy izy hoe dia nihatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena ray ary mpiombona ny teny fikasana ao amin'i Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Ianao io angeka tsy anisan'ny fianakavian'Andriamanitra zany e? Fahavalon'Andriamanitra, olom-pona lavitra an'Andriamanitra, izaho io ihany koa. Fa noho ny amin'i Jesosy lasa mihavana isika. Noho ny amin'i Jesosy ilay tonga nofo lasa mihavana isika. Koa raha vao manomboka androany ny fieritreretana anambonimbony tena, anavatena. Zay avery ananne ianareo tahaka ny tsisy ary. Mampalahelo ny mbola maheno fanavaka vaham-bolokoditra ao amin'ny fiangonana. Tsy ny fiangonantsika aloha zany fa ny fiangonana hafa. Tena manambany sy mifanambany. Fampiantso ho biby mihitsy. Ao amin'i Jesosy tsy misy an'izany. Tsy misy an'izany ao amin'i Jesosy. Matoa ny olona anankiray mbola manao ohatr'izany dia mieritreretan tena izy fa tsy ao amin'i Jesosy izy izay. Eny e, na misy an'izany aza ao amin'ny fiangonana dia tiany tsarovy. Raha amin'izao fotoana ianonao ny teniko zao Jesosy no miara-miaina amintsika eto. Fa tsy any an-danitra izy. Dia iny izy sy mpianany. Movy ianao mieritreritra fa tsy ho eo akaikin'i Jesosy Jodasy. Jodasy le mpangala bola. Jodasy le namadika azy. Tsy maintsy misy Jodasy ao amin'ny fiangonana na tianao na tsy tianao. Ianao ve dia mino fa raha hitanao tany an-tsena Jesosy teny Analakely dia tsy hitanao teo i Petera? Petera le mamono olona, le nikapa ny sofiny malikoa. Dia ianao ve raha ohatra ka hitanao Jesosy dia tsy ho hitanao hiaraka aminy eny ve i Jaona le mpandatsa-baratra? Mpilalao ody gasy zany raha ny fiveriko anazy. Mandatsa-baratra tsy mieritreritra ny soan'ny hafa, ny avelona ny hafa fa dia Jesosy mety vera ohatra ka nidatsantsika hafa avy any an-danitra ireo Samaritana ireo. Satria tsy nentina ndray an Jesosy ny Samaritana tamin'izay fotoan'izay. Tsy nentina andalovan'i Jesosy ny isan-karazany. Dia ianao ve mieritreritra fa raha mahita olona ohatran'izany ao am-piangonana dia hoy izy ianao za tsy vavaka intsony. Manao azafady kosa e. Le olona iny mbola mety hibebaka. Fa ianao very lavitra an Jesosy. Tsy maintsy eo ireo olona ireo. Dia ianao zao mino fa raha hitanao teny Mahajanga na tany Maroantsetra Jesosy na tany Toliara dia hoe tsy teo Tomasy. I Tomasy ange le tsy nino e. Betsaka amin'ny mambirany no kely finoana tahaka ny Tomasy dia mamonjy doany e. Mamonjy piskide. Dia eritreritra ve ianao fa hoe tsy ho hitanao eo i Tomasy? Misy an'izany ao amin'ny fiangonana. Fa maninona raha mba jerenao ry Filipo? Fa nahoanany dia tsy mba hitanao mihitsy hoe misy mpianatra hafa zay tsy nanao zavatra hafahafa niaraka tamin'i Jesosy? Fa ianao zany rehefa omeny Satana solomaso dia i Jaona le mpandatsa-baratra
Tomasy le tsy manam-pinoana fa makany am'piskidy sy ny mpanandro, i Petera le mpamon'olona ihany, i Jodasy le mpangalatra sy namadika an' Jesosy ihany, zany no hitanao. Fa de tsy mba mahita olona tsara mihitsy venao ao am-piangonana. Jesosy anefa dia nampiray antsika olombelona. Nahatongavany nofo dia hampiray antsika. Koa noho izany, ka tsy hanana toetra ratsy tahaka izany. Faranantsika, ny nahatongavany Jesosy ho nofo dia handrava ny asan'ny devoly. Ninona io? Fandikan-dalàna. Jaona 1:7-9. Fa izao no sehoany zanak'Andriamanitra dia handrava ny asan'ny devoly. Mampalahelo fa ny Jesosy torian'olona amin'izao fotoana izao anie ka maniraka azy hijangajangy, maniraka azy tsy hitandrina ny sabaty, anitsakitsaka n'io andron'Andriamanitra io. Nefa ny zavatra misy, nahatongavany Jesosy dia handrava izany fandikan-dalàna zany, fa tsy hoe tahaka anay tamin'ny mbola kely. Rehefa tonga eo ka ampijalian'ny lehibe no zay ka tonga ny zokinay, ataovy le tia, salany hoe mizesta mihitsy, mirehareha mihitsy. Tsy hoe ny nahatongavany Jesosy dia hoe hanome anao alalana indray, hanota. Tsia. Nahatongavany Jesosy dia handravany zany fahotana nataonao zany. Ary hanome hery anao, handresenao an'izany fandikan-dalàna izany. Ka rehefa ao am' Jesosy ianao dia mandeha tahaka azy, tsy manota. Tsy ho azony atao tsony ny anelitsao, fa tsy ho azontsika atao ny ankatoan'Andriamanitra, satria efa nasehon Jesosy fa azony atao tsara ny tsy nanota fonotety. Vonona izy anamarina sy anampy izay miankina aminy. Inoko sy antenaiko fianao hanapa-kevitra hiankina amin'i Jesosy. Zay le Jesosy toriana aminao io Jesosy Kristy io ilay toriako aminao sy ambara amin'ny Baiboly. Hatreo fiarako aminao amin'ity an'ity. Mametraka amin'ny mandram-piona, mandram-pitafo aminao ny namanao. Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?